vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tanteny izy mba Nanisik ang punyang palay aming amin'ny fofeno fifaliana indray ry havana malala no afahana mandroso atao anatin'ny tokantrantsika amin'ny alalan'izao fahita lavitra izao atao amin'ny onjam-peo ihany koa itsika mpanaraka ihany koa aty amin'ny Facebook, YouTube sy ny rehetrarehetra aty dia tononona ny fiadanan'ny tompo atsika mianakavy izany. Mandroso eto indray ny tenako hitondra vavaka, hitondra fanentanana afatr'Andriamanitra ihany koa amin'ny fotoana lehibe izay hitotosaitsika amin'ny asabotsy ho avy izao. Ery amin'ny trano fivavahana vaon'oloko Foibe Mangarano faharoa 200 metatra avaratry ny fiangonana Damaskosy ary etsy amin'ny trano fivavahana vaon'oloko Kiriry ampitan'ny Bazaromay Paradise teo aloha. Fotoam-bavaka iraisana izy ireo misy an'le loha hevitra goavana be manao hoe délivrance ho an'ireo karazana fanahy mitondra fahantrana na ny herin'ny fahantrana izany zay naovantsika vavaka matanjaka izy io. Ka mialohan'ny amelabelantsika ny ten'Andriamanitra eto dia ndao aloha hivavaka ametraka an'izao fotoana izao eo anatrehan'Andriamanitra isika menakavy izany vavakantsika tompoko. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao izahay mbola nomenao fotoana indray afaka natateraka an'ity fandarana ity ao anatin'ny 30 minitra monja tompo no iarahana eto kanefa dia inoko fa hitondra fanavoizana, hitondra fampianarana, toro hevitra sy taridalana ho an'ireto vahoaka marobe izay mahita an'ity fahita lavitra ity dia ianao no hitahana izy ireo ampianatra ihany koa, ao ny marary hosotranonao, ao ny manana olana hovahanao zany ary amin'ny alalan'ny teninao tompo dia andray lesona izy ireo misaotra Jesosy maka sitraka fanay masina, alleluia, amen. Eny ary havana dia tsy ampiandry anao ela fa tonga dia hiditra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra itsika araka ny efa teniko teo hoe loha hevitra ngeda be amin'ny asabotsy ho avy izao délivrance ho an'ny fanahana fahantrana izany na ny herina fahantrana izay mamatotra anao. Matsapa mihitsy ianao manao hoe tena mahantra mihitsy ny amin'ny ditran-janaka, mahantra mihitsy ny amin'ny ditram-bady, mahantra mihitsy noho ny trosan'olona zay misavovona amin'ny fiainako, mahantra mihitsy ny amin'ny fiainana zay mandalo. Dia fotoana zany amin'ny asabotsy ho avy izao iarahantsika miombom-bavaka andresentsika ny herin'ny fahantrana sy ny fanahin'ny fahantrana izany. Atao amin'ny filazantsarany Luka no jerentsika Luka 7:20 ho tohan'ny fampianarana zay fanentinay teto tao amin'ny Luka 7:20 dia ny amin'ny tantarany Zakaios zany. Fa ity kosa indray dia ny lay vehivavy anankiray mpitondra tena na herina angataka. Luka 7:20 dia ny andininy voalohany novakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Zao ny vaky ny soramandry manao hoe ny fanoharana ny amin'ilay mpitondra tena na herina angataka. Andiny voalohany. Ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Averiko indra mandeha. Ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Io tenin'Andriamanitra andalan-tsoratra masina fohy dia fohy io no isitomako ny saitsika tsiraray avy hitondrako ihany koa fampianarana sy torohevitra ho antsika izay mahita an'ity fahita lavitra ity sy manaraka an'izao onjam-peo izao. Jesosy Kristy tompo dia mampianatra fa ny fiasa fivavaky ny marina ozy izy dia mahery indrindra ary nampiny ihany koa zany hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Ary mbola ampianarin'i Jesosy ihany koa araka ny ten'Andriamanitra manao hoe fa Elia dia olona tahaka atsika fa izy mahery mivavaka. Zany hoe raha tianao zany no andresy ny zavatra misy eo amin'ny fiainanao no tonga ihany koa any amin'ilay tanjona zay irinao dia mazava ny baiboly fa mampianatra atsika Andriamanitra hiaina ao anatiny atao hoe fiainam-bavaka. Ny fiainam-bavaka ry havana no manova zavatra zay lazain'ny baiboly ihany koa fa ny vavaka no manova zavatra. Ndraindray manko tsika lay mpanahy manao hoe aloha farana fotsiny ry pasitera ho aty an-trano dia mba rehefa tonga aty an-trano izy dia resahana aminazy eo ny problème, resahana aminazy eo ny
zavatra tiatsika de rehefa mivavaka ve tsy va eo ny olana. Misy zavatra hoentina mbavaka any atokantrano de miva, fa misy zavatra tena hoe enao mihitsy, ianao zay mahita io mihitsy ny tian'Andriamanitra, sotomin'Andriamanitra mihitsy ho any am-piangonana, anatona mpanompon'Andriamanitra, tahaka anao le mandeha manatona mpitsabo, manatona toeram-pitsaboana, manatona olona zay mety neverina fa afaka mamany olanao, dia mihoatra lavitra n'izany ny tian'Andriamanitra mba anaovanao dingana andeha anatona an'Andriamanitra anatin'ny fiangonana zany. Ka teto misy vehivavy anankiray zay lazain'ny baiboly fa naherin'angataka, nangerin'angataka izy io, mpitondra tena le vehivavy, fa izy kosa dia mahery mangataka, zany hoe ny fotoanany ray manontolo de natotony tao anatin'io olana io na io problème nisy azy io, hoe zaho ozy manana olana ohatran'izao, za manana problème ohatran'izao, ka tena enao ny fantatro afaka mama azy, enao ny fantatro afaka mama azy, afaka miditra ao anatin'lay olako sy lay problèmako, de tsy nambelan'la vehivavy mihitsy raha tsy niresaka tamin'lay mpanjaka izy na lay olona ambony izy zay neveriny fa afaka mamany olana. Ohatran'izany ihany koa tsika kristianina araky ny tenin'Andriamanitra eto, ary Jesosy nilaza fanoharana taminy, nilaza fanoharana taminy Jesosy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva, tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva. Misy amitsika ane rehefa mivavaka de manandrakandrany, ozy ianao manao hoe andramako aloha ty de mba andeha hoany amin'ny sabotsy ho avy zao, ka rehefa tsisy vahaolana ve tsy verina riananina andray iverina anao an'ity ndray. Ny an'Andriamanitra tsy zany. Andriamanitra rehefa manome vahaolana atsika de zao tian'Andriamanitra ho vahany any am'le fiandohan'ny olanao mihitsy, any am'le fiandohan'ny olanao mihitsy. Jerevy tsara ny tantaran'ny Elisa ndray andro rehefa niditra teo am'lay tanàna anankiray zay neverin'ny olona, nandalo teo daholo ny mpaminany rehetrarehetra, ny mpaminany Eliara de nandalo teo mialohan'ny nepitanisme raha tamin'ny on'ny Jordana de nandalo teo zareo. De io tanàna io nefa magaga fa tanàna tsy mahavanonanaka, mangidiny ny rano ao, misy karazana fanany fahafatesana zany eo amin'io tanàna io, fa nandalo teo daholo ny mpaminany rehetrarehetra nandalo tam'zany tanàna ny Jeriko zany. Fa nahagaga de zao tsy nisy nanasitrana an'io rano io ary tsy nisy namahany io tanàna io tao anatin'zany fatorana sy kely zany. Jerevinao tsara fa misy fahantrany zany hoe ranorano zany ange ny mangidy, teneniko aminao fa zava-doza zany, tsika raha tsy misotro rano ray volana zany teneniko anao fa mainy anao ary mety maty mihitsy. Fa io tanàna io de mangidiny ny rano ao, zany hoe ohatran'ireny le mihinana taingena ozy ny fomba fiteny zay, misy hazo kely kakazo kely zay kikisana fa tsy malany poudre ray sotro am'zany anao na ray sotro kely am'zany taingena zany, fa mafaty zany raha hoanina be loatra satria vaky hatramin'ny afero mihitsy. Fa mangidiny ny rano teo ozy ny baiboly, ary ny tanàna tsy mahavanonanaka, zany hoe zay be voka teo raha mitoejaza ray volana tonga telo volana io tonga de miala afa-jaza, tsy misy mahavanonanaka daholo zay vehivavy rehetrarehetra mitondra voka, tsisy mahavanonanaka. Nandalo teo mpaminany Eli, nandalo teo mpaminany be deaibe, fa nagaga tamin'ny fotoana nandalovan'ny Elisa teo, izy le afa avy nandray ny anjarany roa tao anatin'ny Eli, de tamin'io fotoana io raha lasa nabavy no nitenenan'ny olona teo any tanàna teo manao hoe ity tanàna ty ne ka mahafinaritra e, mampite olona mampite za, ary jerevinao ny fijery azy fa mahafinaritra io, misy tokantranon'olona mahafinaritra jereny ivelany, misy fiainan'olona mahafinaritra jereny ivelany, jerena amin'ny paozinao ivelany, de ohatra mbola mahafinaritra be anao satria mbola manao lokomena, mbola tsara mifofona ranomanitra, mbola milamina tsara amin'ny makiazy sy ny rehetrarehetra, fa ny anatinao any efa fahafatesana, efa fahantrana, efa problème maro samihafa. De ny zavatra misy nefa de zao arakaraky ny abetsahan'ny olana sy ny problèmenao de tsy mba mifototra amin'ny fivavahana ianao na mifototra amina vahaolana anankiray ianao, fa ianao mbola mandeha mitady vahaolana be de be, enjehanao ny ombiasy, enjehanao ny any amin'ny fitirama, enjehanao ny fitsaboana maro samihafa ary, enjehanao daholo ny rehetrarehetra ary tsy mipetraka tsy mionona amin'ny zavatra ray ianao. Fa ny an'ity vehivavy ty naherin'angataka izy tao anatin'lay lay vahaolana anankiray ny azy ny napetra manao hoe io rangahy io no mavahany ty olana ty, ka noho zany za tsy aly eo aminy fa zao ahery angataka, ahery iresaka aminy a. Toy Jesosy manao hoe zay ny fanoharana entin'i Jesosy, jereo le vehivavy naherin'angataka. Fa rehefa naherin'angataka izy de ozy ny baiboly manao hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka, tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka, tsy mety zany raha tsy mivavaka ianao amahanao an'io olanao io. Jereo ny tantaran'lay tanàna tao a Jeriko, ozy izy Elisa manao hoe eto aty omeo vilia vaovao a, de asio sira ao anatiny,
de nanontaniana Elisa manao hoe aiza moa ny fiandohany ty rano ty, de izy ny olona manao hoe ary am'ry doany ry, ery am'ry rano ohatrany misy karazana sito d'eau misy an'ireny le cascade reny, eny ny fiandohany io rano io de manenika makaty am'ty tanàna ty de ao andoha ranonay ao amin'ny fatsakanay ao. Inona nataony Elisa? Tany amin'ny fiandohan'ny olana izy ny nandeha, tany am'le fototry le olana, tany am'le fototry le problème izy ny nandeha, tany am'le loha rano mihitsy izy ny nandeha nitondra sira. Azoko inona tsara fa niaraka tamin'ny vavaka io, nasiany vavaka délivrance atao de nalefa ny sira égal fanadiovana, fanasana, fanasina. De rehefa nararany tao ny sira, masina le sira, de iny le fahamasinana iny nitondra fanadiovana ho an'le rano. De ozy ny baiboly manao hoe nanomboka teo de tsy nisy fahafatesana na tsy fahavalona anaka ntsony tao am'le toerana, ary ny rano nanomboka mamy, nanomboka tam'zany fotoana zany. Raha lasy anabavy malala, tianao ve nidiran'Andriamanitra am'le fototry le olanao? Tianao ve nitsofoan'Andriamanitra ao am'le fototry le fahantrana? Mety ozy ianao hoe inona ary le mahatonga an'le fahantrana? Nazavaina teto ny Zakaiosy. Zakaiosy de mpanan-karena, manam-bola, mpanefefo, multimilliardaire, millionnaire, manana ny volany sy ny arenany sy ny lazany sy ny voninahiny, fa banga zavatra ray tao aminy tao. De tsinona fa te ahitan'i Jesosy izy, te ahitan'zany Jesosy zany izy, ary nafinaritra rehefa nahitan'i Jesosy izy. De inona ny zavatra niova ozy nareo? Niovatra amin'ny toe-tsainy sy ny karaktera mihitsy hoe tena androany ny sasaky ny fananako omeko ny malahelo, ary de zavatr'olona azoko tamin'ny fanambakana onerako avy efatreny. Tena tonga de nilatsaka tamin'ny Zakaiosy ny fanan'Andriamanitra, de tonga de teo no eo Zakaiosy resy lahatra de mibebaka de niova fo izy. Fa androany ray miresaka tsika hoe misy vehivavy naheriny angataka, na ninona naheriny mivavaka izy. Ho antsika kristianina zany, ianao kristianina be olana be io, be problème be io, tototry ny ady io, tototry ny olana, nefa mbola variana petrapetraka, variana milalao lido eraky ny tanàna, maka olona anankitelo. Afilo anao lido, tsika ny lido anao amin'io tsy mitondra inona, tsy mitondra vahaolana amin'ny fiainanao. Ny sasany ray variana manoko resaka, mandany fotoana amin'ny Facebook, mandany fotoana amin'ny zavatra maro samihafa, tsy manam-potoana ivavahana nefa ianao. Ahoana moa ny olanao niva? Ahoana moa problème anao niva? Fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe Zakaiosy dia resy lahatra tamin'iny fotoana nidinan'ny fanahy masina sy ny tenenan'i Jesosy manao hoe anio ny tonga aty ny famonjena, fa izy de zanaky Abrahama ihany koa. Teo no eo izy de nandray fanapa-kevitra, nanainga tongotra, nanainga ny tongony mihitsy izy, ny teny manao hoe ny atsasaky ny fananako omeko ny malahelo, ary zany teny taminao. Teo no eo iny de Zakaiosy de nanao action action teny eo zany, tonga de lasa mibatainy de nizarainy tamin'ny olona tany, zay hitany hoe tatsy nisy briky nalaiko, tatsy nisy ombony olona nalaiko, tatsy nisy volany olona nalaiko, nonerany daholo reny rehetrarehetreny. Fa tao ambadika zany toy tenin'i Jesosy manao hoe anio ny tonga etiny famonjena, izy de taranaky Abrahama ihany koa, efa tonga ny zanak'olona hitady tsy hamonjy ny fery. Fa le ty vehivavy ty ndray, rehefa naherina angataka izy de ozy izy ny ten'Andriamanitra manao hoe omeko rary ny faingany vehivavy io, fa manahirana le izy mangataka lava foany ty, fa omeko rariny izy. Rehefa hitan'Andriamanitra ny temponao, tsy mandanindany andro amin'ny zavatra tsisy dikany, tsy mandanindany fotoana amin'ny zavatra tsisy dikany, de Andriamanitra amany olanao, Andriamanitra amaly vavaka anao. Ny vavaka no manova zavatra, tsy ny zavatra ny manova vavaka fa ny vavaka ny manova zavatra. Reo mponina tao Jeriko reo, teneniko aminao fa mpivavaka ane reo, ary ny tenenin'ny ten'Andriamanitra rehefa nandalo teo Jeriko ny Elisy de zao ny tenenin'ny zanaky ny mpaminany teo: tsy fantatrao moa fa androany no angalan'ny tomponao, angalana ny tomponao hiakatra ho any ambony lohanao androany. De ozy izy Elisa manao hoe fantatro ihany zany fa manginonareo inona moa nidiranareo amin'ny fiainako, fantatro zany zavatra ao anatiko de zao, tsy maintsy azoko ny anjarandroa amin'ny orangah io, tsy maintsy azoko ny fahasoavana any amin'ny orangah io, ka na inona teneninareo anakananareo azy ato tsy manaiky. Fa hitanao reo le nanakana anazy tsy androsy reo, nanakana ny Elisa tsy androsy reo, reo ihany ne nitady vahaolana taminy ihany rehefa avy eo. Misy olona ato anatin'ny tokantrano mahita azy ao, sakana ny vadinao anao tsy hivavaka, sakana ny fianakavianao anao tsy hivavaka, sakanan'ny olona anao tsy ande hanompo an'Andriamanitra hoe aleo tsika manompo sampy ihany. Tsy maninona ne raha sady mivavaka ihany no mba manao an'ity kely, tsy maninona nge raha sady mivavaka ihany no manompo an'Andriamanitra sy ny razana. Any anareo Andriamanitra sy ny razana tsy miaraka am'zany Andriamanitra. Andriamanitra tsy tia mifangarongaro amin'ny fahalotona ry havana. Ozy ny ten'Andriamanitra hoe inona moa ny fanarahan'Andriamanitra sy be ny ala? Tsisy idiran'Andriamanitra zany. Rehefa mivavaka ianao de aleo tena mivavaka, ary rehefa mivavaka amin'ny maty ianao de ndana makany amin'ny fasana rehefa tonga amin'ny fety de mort. Fa zany tsy mifanaraka mihitsy zany, zany ny olantsika indraindray. Fa nafinaritra tamin'ity tantara tao a Jeriko ty de hoe rehefa nandalo tao ny Elisa azafady, rehefa nitsofoka tany am'le fototry ny problème izy, tany am'le fototry ny olana izy no nitsofoka, nafinaritra ny tanana ray manontolo nandray fahasoavana. Zany miteny aminao rahalahy, ianao
iny ty fiteninareo azy aty faritra Atsana aty, ianao tanan'olo izy lenao le lahy matoa, le vavy matoa, ianao io nge raha ianao iny mandeha mivavaka tena am'teninao hotahina daholo ny ankohon'Andriamanitra manontolo. Fa ianao mihitsy ny manohatra, ianao mihitsy ny tsy tia fivavahana. De le zandrinao faravavy kely mba mivavaka indray ny enjehanao. Ozy ianao manao hoe fivavahana tsy nanan-kanina, fivavahana tsy ohatran'izao, de normal mandalo problème ianao, mandalo olo ianao tsy voavahanao le izy. Fa ozy ny ten'Andriamanitra eto, ary Jesosy nanao fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Ozy ianao manao hoe fivavahana ve isan'andro isan'andro, ny anay alahady ihany miditra amin'ny sivy de mirava amin'ny raika amby folo sasany. Eny tompoko, fa ny olo anao tsy mivaha, ny aretinao tsy hitra, problèmenao tsisy idirany mihitsy, niditra tao anao mifoka sigara, mivoaka tao ianao ihany koa mbola miaraka miborika sigara ianao. Hitanao am'zany, tsisy nininona, tsisy impact amin'ny fiainanao le fivavahana. Fa ny fivavahana tenenin'Andriamanitra de zao, tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy rera, isan'andro, maraina, atandro, hariva, isa-tsegondra, isa-minitra, isan'ora. Zany ny fivavahana tadavin'Andriamanitra. Zany ny mahatonga anay miantsoantso anao isan'andro isan'andro eto. Ka tsotra moa ny zavatra tiako ampitaina aminao amin'ny asabotsy ho avy zao, amin'ny 6 ora maraina. Eto amin'ny trano fivavahana vaon'ny oloko, Akiriry, apita amin'ny bazary may. Raha mandeha makety Akiriry zany ianao miala amin'ny tranonjiro, dia ohatrany andeha ho any amin'ny Saint Paul, de ho apita amin'ny bazary may, misy trano fivavahana vaon'ny oloko. Tondranam-bavaka ny fiainantsika, anaovana délivrance andreo fanana fahantana rehetrarehetra. Fahantana tompoko zany hoe mijaly ampanambadiany zany fahantana zany. Misy renim-pianakaviana kiray zay nijoro vavolombela tamiko, paster, nandritra ny 5 taona nanambadiany, tsy nanana filaminana, tsy nanana fiadanam-po, tsy mba nitatana ny karamany vady, nijaly. Fa za miteny aminao, rehefa nivavaka izy, nanompoan'Andriamanitra izy, délivré izy, afaka ny namatotra azy sy ny fanany fahantana, zao izy miaina amin'ny filaminana, miaina amin'ny fiadanana, milamima amin'ny fiainan'izy mivady, milamima ny tokantrano. Ka anjaranao mahita io indray zao, toronao zao, anjaranao amin'ny asabotsy ho avy zao. Ary ny eria mangarano faharoa 200 metatra avaratry ny fiangonana Damascos, tsofoka 200 metatra ianao zany rehefa tonga eo amin'ilay MTM Damascos io, de misy trano vato ngedabe zay, trano fivavahana vaon'ny oloko ny anarany. Ao misy fotoam-bavaka lehibe sy goavana, amote atsika ny herin'ny fahantana sy ny herin'ny devoly asan'ny maizina. Za hoa tena miantso atsika hoe tsy tongatonga ho azy zany loha hevitra zany, tsy hoe ny itsika tsy nandevozina tsony tamin'ny asa fanandevozana taloha sy ny asa terivozina taloha, tsy zany ihany natao hoe afaka tsy manao asa terivozina sy manana fahaleovan-tena, fa ny fanahintsika koa mila manana fahaleovan-tena, mila libéré anao. Zay ny mahatonga an'le hoe vahao ny oloko, vahao izy ka velao andeha, libéré mon peuple. Zany hoe toronao zany, raha tsapanao mamatotra anao ny fiainanao, mamatotra anao ny olanao anatin'ny tokantrano, mamatotra anao ny ozy ny fahantana, ny fanahana fahantana, de miasakasa fa ho afahan'Andriamanitra ianao. Zay pasteur de fitaovana fotsiny ihany, fa Andriamanitra dia manana planina tsara, manana programme tsara ho amin'ny fiainako sy ny fiainanao. De anjaranao manapa-kevitra, ozy ianao hoe andeha moa ianao de miandry anao Jesosy, zay ihany koa efa vonona, ny seza ihany koa efa miandry anao. Ozy moa ianao hoe nia pasteur, aleo mihitsy aloha am'zao, de mahiresa zany ianao fa mbola ao aloha zany ianao sy ny fahantanao sy ny fijalianao, fa tsy ho afaka zany io tsy afaky ny mokondoha, io tsy afaky ny fahalalana olona, io tsy afaky ny zavatra mety hoe endrika ivelambelany, fa io mila fanolora-tena ho an'Andriamanitra. Zay fo de fo zay ny fotoanatsika ahafahana miaraka teto tamin'ity androany ity, ny tompo hitanao ampitombo anao ao anatin'ny fahasoavana. Ivavaka ny tena koa dia apetrao amin'ny fonao ny tananao raha matsapy ianao hoe misy karazana tsy finoana, fisalasalana, misy tahotra sy tebiteby ihany keo ny anatinao. Ivavakatsika zao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy, misaotranao indrindra ny tenako, raha mbola afaka miaraka teto zay tamin'ity androany ity, hotahina anie reto tokantrano zay nampandroso, hotahina ihany keo reto zay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany, ary zay mametraka ny tanany eo amin'ny fony eo ka matsapa hoe mila fanafahana, mila fanasitranana, vavaka ho azy Jesosy am'izao fotoana zao, amin'ny anarany Jesosy Kristy Tompo no andidiko an'ireo devolon'ny fahantrana, devolona blocage, devolona tahotra, devolona tebiteby, miala am'ireo mpanompon'Andriamanitra reo zany, miala am'ty anabavy ty, miala am'ty rahalahy ty, miala am'reto tanora reto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo hotahinao kosa Jesosy ny tokantrano ny tsiraray avy ny sambatan'olona ho feno voninahitra ao amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana zany vavaka izany. Alleluia, amen. Tahin'Andriamanitra ianao misaotranao naharitra nijery, naharitra ny fandarana hatramin'ny farany. Ny fotoanatsika zany dia amin'ny asabotsy ho avy zao, amin'ny 6 ora maraina, amin'ny 4 ora de efa misokatra ny fiangonana, efa misy rojom-bavaka, fa amin'ny 6 ora kosa de manomboka ny fotoana vavaka matanjaka io, andresena ny herin'ny fahantana sy ny fanahin'ny fahantana
siniozany fahantrana samy ho tain'Andriamanitra mametraka ny veloma mandrapiresaka mandram-piona ho amin'ny manaraka indray a kopakopatanany ihany koa moa amin'ny namana teknisianina zay manapita ny sary anatin'ny tokantranontsika sy manapita ny feo anatin'ny tokantranontsika any samy ho tain'Andriamanitra veloma to vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety izy mba asy